In this world, there is sound with God from home. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. In my side, it's all the time we pray. I can't keep on moving.我拿什么套？这人只说是那个我拿着去分。我拿什么套？啥的说分什么的，发的非法对子。我拿什么套？那抓不住了人喽，那抓不住了一个人人喽。我拿什么套噻？我拿什么套？Mitokanyandranitra mbola azonao ioarana le olona efa mivavaka hatramin'izay Sika irahanao ny akiradio ny andramika izao a sika rehetra izay mpikambana amin'ny groupe sanalesy dia bon-sabata daholo sika rehetrarehetra na tratran'ity sabata voalohany amin'ity volana jona ity indray sika menakavy faly indray tafiaraka aminareo androany dia miarabantsika rehetra any koa izay mety samba ny voatonga eto dia nareo mijerana amin'ny youtube rehetrarehetra any a nareo izay manaraka ny vidéo na dia tsy live aza fa hoarinan'izao mivantana izao dia arabaina daholo sika rehetra dia samy hita inotompotsika rehetrarehetra araketo indray tsika rivavaka tsika ifampizara indray tsika mitendroany ity ny ifampizarantsika eto no mahasoa no mahafinaritra sady fafinaretana ny sabata no fahasoavana ny sabata fifaliana ny sabata fandraisana fanasitrahana ny sabata satria dia jour de délivrance natao hoe androm-panafahana ity sabata ity ry havana malala anamasaina an'Andriamanitra indray tsika eto androany ary izany Andriamanitra amansintsika eto izany anao zavatra indray eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia tena faly mihitsy ny tenanay amin'izao fotoana izao tafiaraka aminareo amin'ity sabata ity ary vavaka indray tsika eto hitady an'Andriamanitra isika tsy vavaka fotsiny tsika fa tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra satria izay rehetra mitady dia mahita Andriamanitra tsy mba sarotra hita io Andriamanitsika io ry havana malala fa tena mora hita izy io ho azay tena mitady azy dia mahita azy. Halleluja. So fa tonga afanao eto zao dia marika sikolo fa mitady an'Andriamanitra ianao ary vonona ianao androany no kasihany Andriamanitra koa mitady olona amin'izao fotoana izao izay rehetra mitsahatra mitiananao ity dia miara mitsahatra aminy ary dia azo antoka fa handray ny fahasoavana rehetra izay mazarainy ihany koa avy eo an-danitra ao isy zavatra ho raisinao avy eo an-danitra androany ny voalohany indrindra amin'izany dia ny fanatrehan'Andriamanitra ary hoentin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra hoentiny eo ny fifaliana hoentiny eo ny fiadanana hoentiny eo ny fanasitrahana raha ilainao izany androany hoentiny eo mihitsy ny vahaolana sy ny tolosaina isan-karazany raha ilainao izany androany dia tena omeny antsika izany. Halleluja. Izay zavatra tsy takatra saintsika zavatra tsy vitantsika Andriamanitra mamita izany eo amin'ny fiainantsika amin'ity androany ity. Mirary koa izay raha mirary ny fanatrehan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetrarehetra fandraisantsika androany ato anatin'ity sabata ity dia izao tsahantsika dia fanomana ny foamam-panahintsika rehetra hiatrika amin'izany amin'izao fotoana izao araka hivavaka tsika rehetrarehetra
Hisaotra an'Andriamanitra isika, hidera an'Andriamanitra isika, hianso an'Andriamanitra isika, hitady an'Andriamanitra isika, hifantoka amin'Andriamanitra isika. Ny fifatoantsika amin'Andriamanitra androany zava-dehibe indrindra. Raha tonga eto fotsiny ianao hijery vidéo, hijery live ianao dia mety lany ihany ny connexion, mety lany fotsiny ny crédit. Raha tonga tsy hifantoka amin'Andriamanitra akory tsika ny avana malala. Fa ny atongavantsika eto androany dia tsika mihitsy tena anomana ny fotsika, anokana ny fiainantsika. Ifatoantsika indray amin'Andriamanitra. Ninona nitranga teo amin'ny fiainanao tamin'ny herinandro? Mety zavatra tsy nieritreretinao mihitsy, zavatra tsy nandrasanao mihitsy, tsy nampoizinao akory, tsy programanao akory. Fa izao anao ko fantatrao, tsy programanao reny, fa programan'Andriamanitra ity. Ary tsy hitondra fahafatesana ho anao reny, fa hitondra fahasoavana ho anao. Ny ataontsika androany dia misaotra azy ry havana. Hidera azy fotsiny tsika fa izy no mahafantatra. Ny zavatra indraindray tsy fantatritsika mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa ny zavatra ataontsika androany, halleluia, dia misaotra azy, hidera azy. Na tsy fantatrao azy ny antony, dia hideran'Andriamanitra fa izy mahafantatra ny havana malala. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay Jesosy. Manome voninahitra anao izay Jehovah Andriamanitra noho ny fitiavanao, noho ny fahatsaranao sy ny famindram-ponao izay nahatobaka ao indray teo amin'ny fiainanay Jesosy. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra, ndraikindray izay tonga eto androany, ny zavatra ho tenen'ny vavanay voalohany androany dia fisaorana, fankasitrahana, fiderana satria ianao no mendrika an'izany Jesosy. Iza moa Jesosy nomenay an'izany fa tsy ianao. Ianao no natoy izao anay Jehovah Andriamanitra. Tsy nisy ninona vitanay anie Jesosy. Olona malemy izay rehetrarehetra reto. Voafetra ny zavatra mety takatry ny saina, vita ny vatana, voafetra ny zavatra mety azonay natao tamin'ny herinandro eny Jehovah Andriamanitra. Fa ny azonao natao kosa dia tsy mba voafetra teo amin'ny fiainanay. Ny azonao atao kosa Jesosy dia tsy azonay felana na oviana na oviana, satria Andriamanitra no mandrakizay ianao. Eo amin'ny mandrakizay ny tontolonao Jehova. Ny hatramin'izay sy ny mandrakizay dia tontolonao izany tsy ho voafetra ny taona, tsy ho voafetra ny fisainana, tsy ho voafetra ny fahalalana Jehovah Andriamanitra. Fa nataonao teo amin'ny fiainanay izy rehetra tsara tamin'ny herinandro eny Jesosy. Na dia ny fahitanay indraindray mety misy zavatra tokoa ange Andriamanitra mitranga mety tsy tsara eo amin'ny fiainanay. Izay mahita mihitsy hoe toa ratsy izany zava-misy izany. Fa ianao Andriamanitra mahita fa mahasoa anay izany. Indraindray izay Andriamanitra manome fanafody ny zanakay, fanafody tao mangidy, ratsy, forsena mihitsy azy izay ny hinana n'iny zavatra iny. Na dia tsy tiany aza dia tena forsena, nisokatra ny vavany, ka na dia mitomana azy izy dia tsy maintsy mihinana satria izay mahafantatra fa mahasoa azy iny. Amin'ny fotoana midina anatin'ny vatany iny dia manasitrana azy, manala ny fanaitainany. Fa mihoatra lavitra n'izay ianao Jehovah Andriamanitra. Zavatra tokoa indraindray ataonay, misy eo amin'ny fiainanay ety an-tany ety, indraindray tsy mahafaly anay ireny, indraindray ohatrany tsy mety amin'ny fiainanay ireny. Ary raha izay tokoa ny anontaniana dia indraindray izay miteny hoe inona no mba hitako tsara tamin'iny zavatra iny. Fa Jehovah Andriamanitra, ianao tena mahita, ianao tena mahafantatra fa tsara taminay ireny matoa nataonao, matoa navelanao nitranga teo amin'ny fiainanay Jesosy. Androany izay manatona anao hisaotranao ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy Andriamanitra, ny rehetra mihitsy izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Na izay naverinay ho tsara, na izay naverinay ho ratsy, Tompo hisaoranay anao izany. Fa aminao ny fiainanay dia tsara satria Andriamanitra tsy mba mahay manao ratsy eo amin'ny fiainanay ianao. Fa tsara ianao sady mpanao ny tsara Jehovah Andriamanitra. Anatona anao izay amin'izao fotoana izao Jesosy ahy. Androany tsika ny havana malala raha tonga eto ianao. Eo iny teny Andriamanitra manao izay manome am-pifaliana no ankasitrahana. Raha tonga eto ianao anao fanatitra ho an'i Jehova ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, dia tahaka ny mandory fanatitra eo amin'ny alitara masin'Andriamanitra ianao. Miditra ao anatin'ny efitra masina indrindra, mametraka ny kitay, mandrehatra ny kitay, manatono ny fanatitra, manao memoka manitra eo alohan'i Jehovah Andriamanitra ianao. Amin'ny fifaliana tsara indrindra anaovanao an'izany satria izay manome am-pifaliana ho ny tenin'Andriamanitra dia izany no ankasitraha. Raha mbola misy alahelo any anatinao, raha misy zavatra mavesatra any anatinao, eto mihitsy no
hanarina ho an'izany androany. Fa anatina Jehova amin'ny fifaliana isika. Anatina seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fifaliana isika. Esoriny zavatra mety mavesatra anatinao. Ivavaha mihitsy anao amin'izao fotoana izao Jesosy aho. Esoriny mavesatra. Mety misy tahotra anatinao any, misy fanahina. Mety misy alahelo lalina mihitsy anatinao amin'izao fotoana izao. Mety misy zavatra tena tsy eritreretina mihitsy anatinao amin'izao fotoana izao. Tsy manamelokanao akory Andriamanitra raha tonga eto ianao androany. Fa ny zavatra tsara ataonao indrindra raha tonga eto tany ianao dia ny fanadiovanao ny fonao ilay hafanamanana. Eny ianao androany Jesosy aho, tiako mba amin'ny fifaliana natonako anao eto akianjanao amin'ity androany ity. Tsy tiako amin'ny alahelo sy ny ranomaso, fa amin'ny fifaliana Jehovah Andriamanitra. Itiavako anatiny anao androany Jesosy. Alleluia. Amen. Nifirene
Jehovah amin'izao fotoan'izao ry havana. Tsy eto amintsika eto rehetra. Afa-fantatrao ve fa ao an-danitra amin'izao fotoan'izao misy orakoram-pifaliana ao an-danitra ao ry havana. Ny anjely rehetra sy ny lola 420 mitondra ny satroboninà miondrika eo alohan'ny seza fiadanan'Andriamanitra, miankoka eo alohan'ny Jehovah amin'izao fotoan'izao. Manatitra ny fisaorana sy ny fidera, ny fankasitrahana ry havana manana. Tsy fantatra hoe taky ny ahoana, inona ny zavatra mety eo ambahavan'ireo lola 420 ireo amin'izao tsika miteny izao. Tsy fantatra hoe inona ny fisaorana tenany anjelana ny kisa eo alohan'i Jehovah amin'izao tsika miteny izao ry havana manana. Mba hiteny koa ve izy ireo hoe misaotranao Andriamanitra fa nomenao sakafo nandritra ny herinandro, ny hinana foana nofoko. Mba hiteny koa ve izy ireo misaotranao Andriamanitra fa narovanao tamin'ny lozy. Mba hiteny koa ve izy ireo misaotranao Andriamanitra fa tsy nataonao narary, fa nga misy an'izany ntsony any an-danitra any havana. Any an-danitra any tsy misy an'izany ntsony any, tsy misy aretina any, tsisy alohanana any, tsisy fahapetimpeterana any, tsisy fakapanahy kory azany. Tsy misy fiarovana tokony ataon'Andriamanitra an'ireo olona ireo kory azany. Tsy misy accident any, tsy misy fahafatesana tampoka any, tsisy loza any. Fa ny zavatra mahafinaritra, ireo anjely ireo, ireo lola 420 ireo amin'izao fotoan'izao, maninona ny ataon'ireo? Miondrika eo anoloan'Andriamanitra ireo, dia miteran'Andriamanitra ireo, dia misaotra an'Andriamanitra ireo satria lehibe fotsin'izao Andriamanitra ry havana manana. Baiko no azon'ireo anjely nadritra ny herinandro, mitondra valim-bavaka ho anao, nitsinjo anao sy niaro anao, namangy anao. Fa mahavarina ireo tsy niaran-dozy, fa mbola tonga ireo amin'izao fotoan'izao mekohaka eo alohan'ny seza fiandriana. Ry havana manana, raha misy olona tokony tenanao an'izany ty tentsika, satria tsika hatramin'ny sakafo miditra any anatin'ny vatantsika, ny fianovanatsika amin'ny loza sy ny fampetipeterana eto amin'ity tany ity, ny fandringanana sy ny aretina sy ny zavatra maro. Izany rehetrarehetra izany mbola tombony fanampiny asan'Andriamanitra amintsika ry havana. Nahoantsika ny tsy hiditra eo anatrehan'ny tompo androany, nahoantsika ny tsy tonga eo anatrehan'i Jesosy androany, ahiteny aminy misaotranao izay Andriamanitra. Tiana ianao Andriamanitra, fa izany mba azonao hitenenina amin'ity androany ity. Ry havana manana, tiavo Andriamanitra fa tena tianao izy. Tiavo Andriamanitra fa mbola tsy tia azy akory ianao dia efa tiany ry havana. Natsika androany hisaotra an'Andriamanitra ry havana manana. Natsika androany hiteny Tompo aty ahy ianao, tena tiako ianao Jesosy aho, miteranao ahy. Amen. Samy miteran'Andriamanitra anatin'ny tokantranony amin'izao fotoan'izao. Inona zavatra mba azonao atelina eo anoloan'i Jehovah? Inona zavatra mba azonao tenenina eo alohan'izany seza fiandrianan'Andriamanitra izao? Raha ny olona 420 manana satroboninahitra tsipony eo alohan'ny seza fiandrianana, ny ianao inona? Tsy manana afa-tsy teny ianao androany, tsy manana afa-tsy lohalika amin'ny folotra ianao, tsy manana afa-tsy tanana amin'ny sandratra ianao, tsy manana afa-tsy fo misokatra ho an'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Dia ataovy izany, hitenenanao eo alohan'i Jehovah fa tianao izy. Miandry an'izany Andriamanitra tao anatin'ity sabata ity. Isan'andro izy efa tsisy afa-tsy faharatsiana no hitany eto. Miondrika mijery ny tany izy dia tsisy afa-tsy faniratsirahana sy teny marary no hitany eto. Fa avy any aminao izy miandry fiderana Andriamanitra, miandry teny mpitiavana avy aminao Andriamanitra. Halleluja. Miandry fiangovana avy aminao Andriamanitra ry havana manana. Amen Jesosy. Halleluja Jesosy manalo.
Na ny famonjeny Jesosy riavana, na ny herin'i Jesosy riavana malala. Herin'Andriamanitra ngena nafaka antsika tao anatin'ny fahotana riavana. Herin'Andriamanitra niasa teo amin'ny fiainantsika matoy izao antsika tsirairay avy riavana malala. Niasa teo amin'ny fiainantsika ireo zany. Herina dia nahatongava antsika eto azy. Herin'Andriamanitra no nikasika antsika ka tonga antsika riavana malala. Fitiavana anao zany. Handrany Andriamanitra tsy mitady zavatra inona aminao, fa mitady ny fonao izy. Mitady ny fitiavanao izy mba hametrahany fifaliana. Riavana. Misy fotoana ianao mahita olona ory, mahita olona tena mijaly mihitsy, mahita olona tsy afaka fahoriana, fa mitomany andraman'alina amin'ny fiainana. Dia ianao mihitsy ny te-hisitrika any anatin'ilay olona. Tianao mihitsy ny ohatran'ny hoe tianao forsena ilay olona. Hoe andao ianao tsy maintsy mivavaka ianao, tsy maintsy manaraka anahy ianao, tsy maintsy ataovy izay ataoko. Dia ho sambatra ianao. Indraindray tianao forsena zany ny olona, satria mahita ianao hoe tena mila Jesosy ny fiainan'ity olona ity. Riavana malala. Misy zavatra tsotsapan'ny olona mihitsy raha tsy miditra ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny olona. Tsikireto ngena riavana malala samy mandalo zavatra sarotra eny amin'ny fiainana eny. Fa mahavariana, fa mandalo zava-tsarotra tsika, fa misy tsika foana hita eny amintsika eny. Ohatrany misy fifaliana ihany ao anatin'ny fotsika ao. Ohatrany tsy mety rava mihitsy ny fiadanana ao anatintsika ao. Fa misy foana ao satria misy Andriamanitra ny fiadanana nge ao anatinao riavana. Zany nahatongavantsika eto androany. Hipetraka mafimafy kokoa indray ilay Andriamanitra ny fiadanana ao anatintsika. Ilay andrian'ny fiadanana ho tenin'Andriamanitra iorina ao anatintsika riavana malala. Androany ianao raha manana olana ianao tonga eto. Halleluia. Za te teny aminao, mbola azon'Andriamanitra atao mampifaly anao na teo anatin'ny olana azy. Azon'Andriamanitra natao nampifaly andreo apôstôly ireo tany am-pigadrana. Satria tsy fifaliana avy eto an-tany indreo, tsy ny fonja no hitandreo, tsy ny miaramila no hitandreo, tsy ny kapoka no renireo, fa mbola nahita fifaliana ireo. Satria tao amin'Andriamanitra misy fiadanana sy fifaliana mirotsaka avy any an-danitra any midina ao anaty mamakivaky eny anaty any. Ary reny riavana malala, reny le fahasambarana fiainana-danitra. Amen Jesosy. Atsika androany iran'izany hoe amen. Le hafaliana ao anaty.
rafany. Inatsony zao mba fifaliana eto amin'ity zao ty indraindray anao mijery zavatra eny amin'ny rehetrarehetra eny dia mahita hoe jery saosy zao ve sisany mba fifalian'ny olona aiza jesosy zany fifaliana manana anao zany. Zay koa androany eto mba te hizara aminao zay rafany. Raha tsy manana an'izany ianao da tsika indray an' Jesosy. Tsika rehetra nge rafana tsy mendrika iza moa tsika mba hanana an'izany hoe fiainana avy any an-danitra ry havana malala, fifaliana avy any an-danitra ry havana malala. Efa nivavaka tamin'ny maraina ry havana atao anatin'ny commencement dia torotoro ny foko. Zao ny zavatra noteneniko hoe Jesosy Jehovah Andriamanitro raro ny loatra nge. Raha tamin'ny ny andron'ny Solomona ry havana malala nanao ny tempolo Solomona ry havana. Ary zany tempolo zany nataon'ny Solomona tena faran'izay tsara, feno fanaka volamena tao anatiny, hazo sarobidy lafo vidy namboarana zany tempolo zany ry havana malala. Madio avokoa ary miditra ao anatiny ianao tena azo antoka mihitsy tena mamirapiratra tsy misy ohatr' izany. Fanaka tsara tefy mipetraka tsara amin'ny toerany araka ny tena nanaovana azy tena faran'izay tsara tsy manatao mpitoto. Riava zany tempolon'ny Solomona nataon'izany. Ary efa nivavaka Solomona teo Andriamanitra hoe ny mafisoko sy ny foko teo ao mandrakariva. Toa tahaka ny hoe mendrika an'Andriamanitra izany toerana izany satria feno fanaka volamena mahafinaritra sy mamirampiratra, feno vato soa mahafinaritra na dia miditra ao anatin'ny fotsiny aza dia efa ahitana fahafinaretana. Ohatrany rano ny Andriamanitra raha miteny ho ao amin'ny io ny masoko sy ny foko. Fa rehefa tonga taty amin'ny testamenta vaovao dia hoy ny teny Andriamanitra hoe sikreto ny tempolin'Andriamanitra nge rafany. Dia mandinika ianao hoe Jesosy io inona ny mba fanaka volamena tato anatiko tato, korotam-bato, vovoka tany maloto, feno kankana ratsy. Zany ny zavatra hitan'Andriamanitra tao anatintsika tao ry havana. Ary tena marina mihitsy ny tenin'ilay kapiteny raha hitan'i Jesosy izy manao hoe tsy mendrika hidiranao any ambanin'ny tafitranoko ahy Jesosy. Fantany loatra ny fahakelezany, fantany loatra ny tsy fahamendrehany, fantany loatra fa zany trano zany dia tsy mendrika hidiran'ny tompontompo sy ny mpanjaka ny mpanjaka. Ny teny mihitsy izy hoe Jesosy aleo ianao tsy miditra fa tsy mendrika ny hidiranao zany ny tafitranoko ka. Ianao zao ve ny hiditra ny amiko? Hitako ange ny tranoko Jesosy e. Anefa nge rehefa nataony izy fanaka tsara e. Mpanakarena nge io lehilahy io e. Nanana fanaka mahafinaritra io, nanana trano tsaratsy io, fa tsara, fa mbola hitany ihany, fa tsy mendrika hidiran'i Jesosy ny tafitrano. Ary tsika, ary za, ary ianao ry havana malala, fa mba hozy izy Jesosy hoe tempolin'Andriamanitra hontsika. Noho n'inona nahatonga an'izany? Noho ny raha Jesosy latsaka tao amin'ny azy fijaliana ry havana malala. Androany aho tonga eto ianao, tonga eto ianao, halleluia. Mety marary ianao tonga eto, mety mijaly ianao tonga eto, mety misy fatorana mahazo anao tonga eto, mety misy ozona mihitsy mamozoina anao sy ny taranakao tonga eto. Fa manana vahaolana ho anao Andriamanitra ry havana malala. Tokana ny vahaolana ho anao androany dia ny rano Jesosy mikorinana anatintsika tsiray avy. Manadio antsika, manala antsika amin'ny fahotana, manapaka ny ozona, mitondra famonjena eo amin'ny fiainantsika tsiray avy. Raha angatanao zany rano Jesosy zany amin'izao fotoana izao, hanafaka anao dia ho afaka ianao. Efa nangatanao ny zavatra rehetra hatramin'izay fa mety tsy nafaka anao, tsy nanovanao, fa androany tokana ny vahaolana dia ny rano Jesosy havana hikorinana anatintsika tsiray avy amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka tsika rehetra Jesosy haidino ny rano hikorinana anatiko Jesosy malala. Apaka ny ozona, sitrana ny aretina, tonga
tonga ny fanafana voavelany elaka voasasany faharotoana Jesosy no ny amin'ny rano afaka ataontsika ampandoliana mihitsy izany vavaka izany amin'izao fotoana izao ataontsika ampandoliana mihitsy izany amin'izao fotoana izao angatahantsika ny rano Jesosy ry avana malala aleluia Jesosy rehetra marany izy amin'izao fotoana izao angatahako mihitsy anao atiry teo ampandoliana raha afaka mandohalika ianao izay rehetra matsamba vesatra anao atiry teo anatin'ny fandoliana iamso ny rano Jesosy tsika hikorina anatintsika amin'izao fotoana izao hanafaka tsika hanafaka ny fahapetimpetenana rehetra hanafaka ny loto rehetra aleluia amen Jesosy
fahalala. Raisiny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Raisiny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Mitondra fanafana ho anao. Izany ny vahaolana tsara indrindra eo fiainantsika ry havana malala. Ny rano Jesosy mikorina ny anatinao amin'izao fotoana izao. Mitondra fanasitrana ao antsika rehetrarehetra. Mitondra fanafana ao antsika rehetrarehetra. Mivany fatorana rehetra. Afaka ny geza rehetra. Miala ny aretina rehetra. Amen Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny rano. Misaotra anao izay ny amin'ny rano. Halleluja. Miasa ao anatinay amin'izao fotoana izao. Midelivre anay amin'izao fotoana izao. Mety misy olona any tokantrano any amin'izao fotoana izao mandoa tsy mijanona. Satria mikorina ny rano Jesosy anatiny any. Hatrany tampindokatra ny paradis. Mikorina ny rano Jesosy. Mitondra fanafana ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Miasa ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Anatin'ny saina, anatin'ny foana, anatin'ny fanahy, anatin'ny vatana manontolo, anatin'ny lalan-drafana izay madinika, anatin'ny ozatra, anatin'ny taolana, anatin'ny nofo. Miasa ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Mikorina mitondra fanasitrana ho an'ny sambatan'olona. Mikorina mitondra fanafana ho an'ny tsirairay aby izay tonga eto androany. Nisy izy miaino ity fandalana ity. Mikorina ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Mitondra famonjena. Mitondra famonjena sy famelan-keloka. Halleluja. Mitondra fanafana ho an'ny sambatan'olona izay mandray azo fandalana izao amin'ny anaranao Jesosy. Mikorina ny rano Jesosy. Manapatapaka ny ozona sy ny hidi-vy eo amin'ny fiainan'ilay olona reto. Manapatapaka ny ozona sy ny hidi-vy. Nidiny Satana teo amin'ny fiainan'ilay olona reto. Mety nisy faravarana mikatona foana teo anoloany. Fa amin'ny amin'ny rano dia mifaza ny faravarana zany amin'izao fotoana izao. Mivany faravarana rehetra. Misokatra ny faravarana rehetra nidiny ny beforetra amin'izay teo amin'ny fiainan'ilay olona reto. Noho ny amin'ny rano Jesosy, halleluja. Ny rano Jesosy tokana ihany mitondra fanavozana. Mitondra fanafana sy fanasitrana ho an'ny sambatan'olona izay tonga eto androany. Ny anaranao Jesosy nizaliza miantso ny anaranao amin'ity androany ity. Anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao vavaka izao. Jesosy malalo. Mitondra fanafana ianao. Mitondra fanafana ianao, halleluja. Mitondra fanasitrana ianao, halleluja. Mitondra fanafana ianao, halleluja. Anapatapaka ny hidi-vy sy ny ozona rehetra ianao amin'izao fotoana izao. Amen. Nizoka ny Satana rehetra tapatapahana amin'ny rano Jesosy. Ao anatin'ity sabata ity. Miasa ny rano Jesosy manapatapaka ny hidi-vy, ny ozon'ny Satana sy ny zioka ny devoly. Namatotra ny reto olona reto. Karazam-pahotana sy ny fiainana izao tontolo izao, ny fahavetavetana sy ny zavatra rehetra nanalavitra ny reto olona reto amin'Andriamanitra. Tapatapahana amin'ny rano izany Jesosy amin'izao fotoana izao. Tsy manakely, tsy manam-pahefana. Atsipinaina anaty afo. Amin'izao fotoana izao reto olona reto ny tanan'Andriamanitra no hitondra azy miverina. Hamerina azy ao ambaran'Andriamanitra. Hamerina azy ao amin'ny kianjan'Andriamanitra. Hamerina azy ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Halleluja. Ametraka an'i Jesosy ho zava-dehibe. Ametraka an'i Jesosy lohalarana eo amin'ny fiainany. Amen Jesosy io. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy manala. Voninahitra ho anao Andriamanitra. Voninahitra ho anao Jesosy. Fa tsara ianao. Makasitraka ny amin'ny herinao izay miasa eto amin'izao fotoana izao. Ny herinao izay miasa eto. Tondra fanafana ho an'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Halleluja. Makasitraka tokoa. Voninahitra ho anao. Amen Jesosy.
Jesus. Zay Jesus sy ala aminao. Ianao ny vato fehizoronay, ianao ny mananay. Ianao ny vato lampinay, ijororonay. Halleluja. Mahaiza indray moa izay Andriamanitro. Ianao ny tianay. Hifantsika eo aminao mihitsy izay Jesosy. Hitoetra eo aminao izay Jesosy malala. Aza mandaona mahafoy anay. Aza miala aminay Andriamanitra. Afery izay raha lavitra anao. Fery izay raha lavitra anao. Eny Jesosy na dia iray minitra monja Andriamanitra. Tsy mety aminay izany lavitra anao izany Jesosy. Matahotra sy mangorona anatinay ato. Amin'ny fotoana izay mangatsiatsika. Amin'ny fotoana izay mety ohatry manadinodino. Dia tahotra avy hatramin'ny tongany anatinay Andriamanitra. Hazavenanao analavitra anao izay. Hazafoinao izay. Jereo mandrakarivo izay Jesosy. Aoka ny masonao mba ho eto amin'ity tempolo ity. Aoka ny fonao mba ho eto amin'ity tempolo ity. Tempolo tsy mendrika sy maloto. Fa nefa kosa manaiky idiranao. Manaiky anjakanao. Manaiky diovinao. Halleluja. Aza miala aminay ianao Andriamanitra. Hitoeranao anatinay ianao Jesosy. Halleluja. Aza mandaona mahafoy anay ianao Jesosy malala. Amen Jesosy. Halleluja. Aminao ilay Andriamanitra tokany ireriana mandrataka ny fanahy. Mihiraka. Miantsantsa amin'ny fitarainana.
Andriamanitra fa za matahotra ianao ry havana. Ianao hoe mahafoy ny zanakao. Tsika aza olona tsy mendrika reto ry havana malala. Tsy mahafoy ny zanakitsika. Efa andeha hanambady ny zanakitsika mbola mitomany mikokoky ihany tsika. Nefa tsy hoe andeha ho aizy. Efa lehibe, efa mahaly eo tena, mbola tsy foitsika ihany. Fa Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra. Aza matahotra ianao fa ianao tsy fon'Andriamanitra izany ianao hoe. Ianao rery ny any amin'ny tany misy ianao any. Miady amin'ny fahavalo marobe. Mety firenena iray manontolo mihitsy miady aminao rery. Ry havana malala. Fa ianao rery, tsy fon'Andriamanitra tsy very ianao. Tsy very ianao. Raha firenena iray manontolo amin'ny fon'Andriamanitra afaka no very. Afaka no potika havana. Fa raha olona anankiray tsy fon'Andriamanitra, tsy potika mandrakizay. Ary tsy very mandrakizay. Aza matahotra ianao fa tianao Jesosy. Aorenao amin'Andriamanitra ny fonao. Aorenao amin'Andriamanitra ny fanantenanao. Dia ho hitanao, halleluja. Fa ho marina aminao ny tenin'i Davida, fa tsy mbola nisy marina kana fon'Andriamanitra izany. Laika izany ry havana. Laika ny devolo izany. Hiteny aminao fa tsy tianao intsony Andriamanitra. Mahafoy ianao Andriamanitra. Izay ilay tianao, laika ny devolo izany. Andriamanitra tsy mbola nahafoy ianao nao fiananao fiana. Aza matahotra. Ndao alorina ny fotsika eo amin'i Jesosy. Dia ho hitanao fa afinaritra anao io fiainanao io. Na dia fahavalo aza manodidina anao. Ny ten'Andriamanitra isika dia natao tahaka ny zanak'ondry eo voan'ny ambodia. Mitodika ianao ankavia ankavanana ambodia avokoa ny manodidina anao aloha sy aoriana. Fa ianao mbola manana fifaliana. Ny famonjenanao tsy avy aiza fa avy any an-danitra ny havana malala. Halleluja. Eo ampovoan'ny ambodia ianao fa aza diny fa misy anjely miaraka aminao. Aza diny fa tsy ianao rery ny eo fa misy miaraka aminao eo. Ary mahery lavitra noho ny ambodia. Ny hery miaraka aminao eo ampovoany eo. Matahotra an'io ny ambodia ka tsy afaka mikitika anao na dia manodidina anao azy. Azo natao manodidina anao. Azo natao mampitahotra anao. Fa tsy azo natao ny mikitika anao satria mahery lavitra noho izy miaraka aminao eo ampovoanao. Amen. Misaotra Jesosy. Maheresika rehetrarehetra. Tsika mpahery ny tenantsika ao anatin'ity izy ity. Halleluja. Hitentsika androany hoe tsy atahotra Jesosy satria manana. Vai andar
Niandran'Andriamanitra ianao dia manana hery. Fa raha masina resika tamin'ny hery, inona no anantsika iny, haleloia. Tsy ho lavo. Satria n'Andriamanitra tsika natanteraka ny fidelana teto androany. Satria n'Andriamanitra tsika alinoko fa nahery ianao tao anatin'izay fotoana niarahantsika teto zao. Inoko fa nahery ianao, haleloia. Za koa tena nahery. Ary tena reko mihitsy anisy loharano midina tany anatiko tany. Loharam-pifaliana fitsara nomen'Andriamanitra anahy. Inoko hoe nomen'Andriamanitra anao izany tamin'ity androany ity. Andray ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo fa amaranantsika ny anjanako dia dao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe mombanao aho amin'izay rehetra alehanao. Mbola tsara koa ianao dia fa hitan'Andriamanitra ny mombanao io dia aza matahotra fa rehefa ninao ariny ihany ianao
ataony velona eto ihany ianao miryary eto amin'ity tany ity. Raha matahotra fa iny ten'Andriamanitra hoe za ihany no isahira hitondra anareo. Izy ihany no isahirana mandra-paha fotsiny volitsika dia Andriamanitra no isahirana amintsika. Aleloia. Fa tsy tsika no isahirana amintsika fa Jehova. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao dia aza manafa omban'Andriamanitra ianao. Tsika avytiritimy alohan'ny dirantsika amin'ny ten'Andriamanitra io makomana antsika amin'ny ten'Andriamanitra dia ataontsika salera mahafinaritra be izany androany. Aleloia. Umenosa
Ombanao Andriamanitra raha mba tena ombanao Andriamanitra. Hivavaka isika ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao androany dia tena ilay sofasoavana lehibe ho anao mihitsy izany hoe tonga hivavaka. Raha tonga eto ianao androany dia za mihitsy fa programan'Andriamanitra matipaika efa voarindra sy voalamina ny fahatongavanao eto. Ka raha tonga eto ihany ianao androany, aza manaikiala mahetra havana malala, aza miala raha tsy tsapanao fa namangy anao Andriamanitra, raha tsy tsapanao sy renao fa niteny taminao Andriamanitra. Ka raha eny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia ho ianao no isan'ny olona hiteny hoe Jehova mitenena amiko fa voninkiany ny mpanomponao. Ianao mihitsy ny olona hiteny androany hoe tsy hiala eto aho, tsy havelako ianao raha tsy tahinao aho. Ten'Andriamanitra tonga eo aminao no fitahinao anao n'ity androany ity. Ny ten'Andriamanitra izay tonga eo aminao no tonga nofo ho tsapain'ny tananao, maheno ny ara-panahinao fa ho vikisana ny ara-nofonao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra hoe tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona fa izay rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra dia ho voky ianao hiala eto satria nana tenin'Andriamanitra isika. Jesosy malalo metezanao mangy resy tokantrano iso avatan'olona anoratra anatin'ny fona tsirairay avy ny teny izay toriana eto amin'ity androany ity. Tsy mba eo ambony vato fisaka na eo ambony taratasy Jesosy sa ho vaky ny vato fisaka na very ny taratasy, fa eo anatin'ny fona ihany ratana ny teny androany dia tsy ho very fa ho voatahiry mandrakizay ho fiainana mandrakizay aty anaty ity. Dia polisy ny Satana sy ny fanatrehana ratsy tsy mahazo mikasikasika izao fotoana izao, tsy mahazo mikasikasika ny fitaovanay, ny connexion anay, na ny eto aminay eto na ny tokantranon'ny olona izay mihaino amin'izao fotoana izao Jesosy. Amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Anisika no hira anankiray mba angatahako amampirina mba averina ilay hira anankiray tao anatin'ny fotoana nantariany teo satria hira nataony efa taloha efa ela be mantsy dia teo dia mampatsiaro ny taloha. Ndao mba ataontsika ilay hira teo tsy tadidiko moa ny tony fa izy mahalala azy. Ndao mba averina izany hira izany alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Anatin'ny hira ity tsika indray Baiboly. Ikorina ao anatinao takan'ny loharano madio mangananganana ngeravana malala ny tenin'Andriamanitra ny tena.
maintsy mbola nakoaky any ino anaty fandraisana fanasan'ny tompo rehefa avy eo fa tena tsarona misy ny hery ndraisina atao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo natao zany hery zany marina zake zany teniko anareo zany riavany no ny amin'ny rahan'i Jesosy ke mba tonga tsika ohatr'izao afaka tsika sitrana ny aretina ahiratra ny jamba vamy fatorana no ninona no ny rahan'i Jesosy averitsika indroa mihitsy zany anaty fandraisana fanasan'ny tompo rehefa avy eo ika'ikan'izany tsika rehefa avy eo no ninona no ny rahanao Jesosy. Alleluia. Ijeritan'Andriamanitra tsika dia miaravantsika rehetrarehetra fahabe mihitsy mahitanareo Betsava, Anitra Clarisy, Ratsiory, Erikaraka, Todo Jesosy mandrakizay, Lina, Razana So Sylvie, Angela io era tsy hitazananarina Angela io zany fa Angelina Diamond hitatra amin'izay Motzilda, Marijo, Selina Rosemina, Rahalahy Alliance-ny Apôstôly, Rantanima Lisalinina, Kahada Kamalala, isika rehetra zay any ambony tsy voatanisa any ambony antsony anaranareo tonga sotsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany arabaitsika rahatran'izao andro sabata mahafinaritra izao natratra izao andro sabata fahafinaretana izao ka dia manasanao ary raha isoarin'ny baibolinao androantsika hijery karazana zavatra mbo ohatra tsy dia voaresaka mihitsy ny ao baiboly ao tsy dia voaresaka mihitsy izy reto nefany dia anisan'ny zava-dehibe fitaovana ngezabe tao amin'ny baiboly tao nampiasaina be mihitsy ary ny ankinan'ny ara-panahy ngezabe mihitsy ireto zavatra anankiroa zay mahay mitsatoka ny anaran'izany zavatra zany izy dia andefasana kado misy zavatra anankiroa alleluia ao amin'ny baiboly ao tsy dia voaresaka mihitsy nefa fitaovana ngezabe iankinan'ny ara-panahy antsika na mampina mbola tsy niteneniko teny androany mampina kosa mbola afaka manao fifaninanana kely zavatra anankiroa fitaovana ngezabe tsy hoe ngeza vatana fa manan-danja ngezabe ao amin'ny baiboly izay tena nilaina be mihitsy tamin'ny ara-panahy ampiasain'ny mpisorona be izy io rehefa eo amin'Andriamanitra sady maka ny ten'Andriamanitra ihany dia rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra moa za zany dia efa tsy mamaly le fantaritsona satria dia fantatra reo izy reto le izy dia manjary tsy mety tso fa androantsika hiresaka momba an'izay zavatra izay ijery ten'Andriamanitra antsika amin'ny boky ny Exodosy 9:20 misy soramandry amin'ny Exodosy 9:20 dia ny teny manao hoe efody sy fanatitra izy tojo teneniko rehefa avy eo marina ve zay sady diso Exodosy 9:20 ny soramandry dia hoe ny amin'ny any endrenan'ny mpisorona sy izay ho fomban'ny fitafiany misy miteny hoe fanatitra nisy miteny hoe efoda dia fafanaikana le efoda satria efa niteny toy hoe efoda hitako le soratra kely teo alleluia vakiko aminaran'i Jesosy ary le teny manao hoe ary asovy manantona anao arona rahalahinao mba amin'ny zanany avy amin'ny zanaka Israely mba ho mpisorona ho ahy izy dia arona mba amin'ny Nadaba sy Abio sy Eleazara ary Itamara zanaky Arona. Alleluia. Misaotra anareo mamaly ao ny teny hoe fanatitra, ao ny teny hoe fidiovana, ao ny teny hoe foda sy fanatitra, ao ny teny hoe fitafiana. Andiny faharoa ary manaova fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao ho voninahitra sy ho fahatsara-tare ary mitenena amin'ny izay endry fo izay nofenoko ny fanahy-pahendrena mba hanao ny fitafiana Arona hanamasina azy ho mpisorona ho ahy ary izao no fitafiana izay ataony sarotratra sy efoda sy akanjo ivelany sy akanjo lava telom-boroy sy amama ary fekibo dia hanao fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao izy sy ho an'ny zanany mba ho mpisorona ho ahy ary akahaka volamena sy ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika izy. Alleluia. Amen. Toy izy antsika ihany andininy fahaenina dia aoka izy hanao ny efoda
amin'ny volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasy asan'ny mpanenina mahay. Aoka isy soroka roa avy ho amin'ny sisiny roa ampikambana azy. Misy mamaliko hoe fitafiana masina sy fanatitra mbola valiko rehefa avy eo. Ary aoka isy soroka roa avy amin'ny sisiny roa ampikambana azy. Ary fikipy momba ny foda izay eo amboniny ka iray aminy sady hitovy tare aminy dia atao volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasy. Alleluia. Fitafiana masina sy foda izy Amelina Rodriguez. Halleluia. Ary naka vato berila roa ka sorata eo aminy anaran'ny zanak'Israely. Ary ny anarany enina amin'ny vato ray, ary ny anarany enina kosa amin'ny vato ray, araka amin'ny fizokiny. Amin'ny asan'ny mpanora-bato, tahaka ny fanoratana fanomboakase no anoratana ny vato roa, araka ny anaran'ny zanak'Israely, ary asio ranoram-bolamena manodidina izy. Ary ataovy amin'ny soroky ny efoda ny vato roa, ho vato fatsiarovana ho an'ny zanak'Israely, ary arona hitondra ireo anaran'ireo eo anatrehan'i Jehova amin'ny sorony roa ho fatsiarovana. Halleluia. Efa nisy nahita ary ve le zavatra anankiroa, fa hatreto aloha mbola tsy nisy nahita. Tizakany zany ny valiteny. Ary manaova randram-bolamena sy olam-bolamena tsara roa mifanolana toy ny tady no anaovana ireo. Ary ataonao amin'ny randram-bolamena ireo olam-bolamena toy ny tady ireo. Ary manaova sarotratra fitsarana ka asan'ny mpanenina mahay toy ny nanaovana ny fody no anaovanao azy. Volamena sy manga, volomparasy sy mena ary volongony fotsy madinika voasina no anaovanao azy. Halleluia. Dia manomboka eo zany tsika tsy mamalitra izy efa manakaikikaiky ny valiny. Iany Amelina Rodriguez zany mamaly fana manjary tsao dia efa hitanareo amin'izay le izy. Halleluia. Tahina Rajonarson tonga soa ianao faly be zay mahitanao. Ozy lantonirina hoe loko. Dia ary manaova sarotratra fitsarana ka asan'ny mpanenina mahay any amin'ny andininy fahina amin'ny folo tsika zao. Ho efa joro miforotra roa izy ary ho iray inje avy amin'ny lafiny avy ny lafiny efatra. Ary asio vato alatsaka tranotranony izy dia vato efatra andalana. Ny andalana voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda. Ary ny andalana faharoa kosa dia robina sy safira ary onyx. Ary ny andalana fahatelo dia opala sy agata ary ametista. Ary ny andalana fahaefatra dia krisolita sy berilla ary jaspi. Ary asio randram-bolamena ny fitoerany avy. Alleluia. Ary ny vato dia araharo araka ny anaran'ny zanak'Israely dia 12 araka ny anarany. Ary isorana toy ny amin'ny fanomboakase ho amin'ny firenena 12 araka ny anarany avy. Alleluia. Ary eo amin'ny sarotratra sy olam-bolamena tsara mifanolana. Alleluia. Ina? Ary eo amin'ny sarotratra sy olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady. Ary manaova vava volamena roa eo amin'ny sarotratra. Ary ny vava vola roa dia ataovy eo amin'ny zorony roa ambony amin'ny sarotratra. Ary ny tady volamena roa dia ataovy eo amin'ny vava vola roa. Sahirana be zany reo mianao izany zavatra rehetra teneniko izany. Na za koa mamaky an'ilay somary sahirana. Ary ny tady volamena roa dia ataovy eo amin'ny vava vola roa ilay amin'ny rongony amin'ny zorony roa ambony amin'ny sarotratra. Ary amin'ny lanin'ny tady dia ataovy eo amin'ny randram-bolamena roa dia alaovy ataovy eo amin'ny soroky ny efoda anoloana. Ka manaova vava volamena roa ka ataovy amin'ny zorony roa ambany amin'ny sarotratra amin'ny sisiny anatiny izay manolotra ny efoda. Dia manaova vava volamena roa koa ka ataovy amin'ny soroka roa amin'ny efoda dia ao ambanimbany eo amin'ny lony. Alleluia. Mbola tsisy nahita ihany amin'io efa tsy misy kadotsy efa akaiky efa ho voalaza izy. Ary manaova vava volamena roa koa ka ataovy amin'ny soroka roa amin'ny efoda eo ambaniny eo anoloana akaiky ny fikambanany eo amin'ny fehikibo momba ny efoda. Halleluia. Ary kofemanga amezan'ny vava volan'ny sarotratra amin'ny vava volan'ny efoda. Vava vola roa marina ny mary izao vola fantakana za koa mena zany dia mety le vava vola roa mihitsy miverimberina teo. Misy sarotra mihitsy meno an'ilay izy lavoli. Ary kofemanga no amezana ny vava volan'ny sarotratra amin'ny vavan'ny volan'ny efoda. Mba eo amboniny ny fehikibo momba ny efoda ny sarotratra ka tsy afaka eo.
ary arona hitondra ny anarany zanak'Israely eo amin'ny sarotratra fitsarana manolotra ny fony na miditra eo fitoerana masy izy mba hatsiarovana mandraikariva eo anatrehany dia miara-mamaky daholo tsika ny andininy fahatelopolo fa reo le zavatra nanontaniana tamintsika hoe inona ny zavatra ngeza be anankiroa izay tsy mbola voasoratra tsy voaresaka matetika fa zavatra ngeza be dia atsika rehetra ny miara-mamaky amin'ny andininy fahatelopolo dia io ny valiny a hoy ny ten'Andriamanitra ary ataovy ao amin'ny sarotratra fitsarana ny orima sy tomima ary anolotra ny fony arona zany raha miditra eo anatrehan'i Jehova izy ka dia hoety ny arona manolotra ny fony mandrakariva anatrehan'i Jehova ny fitsarana ny zanak'Israely. Halleloia, amen. Najanontsika eo betsaka be loatra ilay zavatra teny teo fa efa voalaza ny valin'ilay fanontaniana orima sy tomima. Ataovy eo amin'ny sarotratra ao sisy fitsarana ny orima sy tomima. Inona moa zany orima sy tomima? Orima sy tomima zany dia misy ray kely eo dia riambany misy fanazavana azy hoe fahazavana sy fatanterahana. Zay ny dikan'ny orima sy tomima. Halleloia. Ny dikan'ny hoe orima sy tomima zany dia fahazavana sy fatanterahana. Tantara kely nareo any amin'ny testamenta taloha tany. Zava-dehibe zany ry havana ny akanjon'ny mpisorona. Tsy akanjokanjo fotsiny anaovany zany fa tena araka ny baikon'Andriamanitra. Satria ny mpisorona be dia le olona tena iona mivantana amin'Andriamanitra. Ny olona any ivelan'ny tempoly any daholo, na ny olona masina be ao an-tanàna ary any ivelany any, na ny olona tsy mba nijangatsanga, tsy mba nangalatra, tsy mba nanino any ivelany any. Fa ny mpisorona be izay efa voaosika no afaka miditra ny tempoly. Mantsy misy ny kianjan'ny tempoly dia misy ny tempoly dia misy fizarana vitsivitsy ao amin'ny tempoly ao, fa misy an'ilay fizarana anankiroa dia ny efitra masina ary misy amin'izay ilay rideau be ngeza be, ilay lamba matevina volomparasy izay manasaraka ny tempoly amin'ilay toerana anankiray izay atao hoe efitra masina indrindra. Alleluia. Io efitra masina indrindra io no misy an'Andriamanitra. Ao ny fiaran'ny fanekena, ao ny misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy misy mahazo hiditra ao afa-tsy ny mpisorona be. Ary na ny mpisorona be aza, na ny mpisorona be aza, tsy midikiditra fotsiny ao, fa tsy maintsy manao an'io akanjo araka ny komandan'Andriamanitra. Komandy raha mpanjaitra ny ampanaovina zany amin'izao tena tsy tafavoaka io zany mpanjaitra ren'le mpanao akanjo mariazy tena hoe lafo vidy indrindra. Tena misy karazana lamba akanjo mariazy tena hatramin'ny detay fanan'izay kely indrindra, hatramin'ireny ohatry ny vato kely eny aminazy ireny dia manandanja daholo ary vato tena sarobidy. Komandy ke zany avako malala. Ireo vato soa voasoratra ireo ny anankiray amin'ireo ihany ka mba mety fantatsika safira. Nefa safira zany ohatry ny ahoana ny fividianan'ny Thaïlandais sy ny izava rehefa vidy vato any Madagasikara reny ao ilakaka rehefa vaky ny kareran'ny safira fa tena nalao vola ny olona safira satria lafo vidy. Ireo vato be dia be voalazo ireo safira ihany ka mba fantatsika. Anisan'ny manana vato tsara ny tany any Afrika, ary anakibony tany any Afrika ny tena ahitana karazana vato tsara, fa anankiray mba fantatsika amin'ireo. Misy an'izany carnelia, topaz, emerald, robina, safira, onyx, opale, agate, ametiste, beryl, chrysolite, beryl zany atao hoe fomba eny ihany, jaspi. Eny amin'ny akanjon'ny mpisorona daholo zany. Sri Lankais, tena Sri Lankais misy ilay tiako tena satria misy Sri Lankais be dia be mpividy vato. Komandy ry havana satria izao izay ny tian'Andriamanitra, izay mba tia hita amin'ny maso. Ho hitany amin'ny mpisorona be ireo zavatra izao. Mijery ny mpisorona be Andriamanitra dia variana mijery azy dia mihaino azy.
akoatrany mampisorona be azy manana toe-panahy araka an'Andriamanitra sy olon'olo-paoly zany fa tena olona nofidiana manokana na tonga azo mpisorona be dia mbola tsy maintsy misamotra n'ireo lamba ireo izy. Ary tsadiditsika kamany hita vita rehefa hitra tao amin'ny efitra masina indrindra izy dia mba nindramony zany efoda masina izany mba nanaovana rainy tamin'ny mpisorona be fa mba te hiona tamin'Andriamanitra Davida anontany ny efitr'Andriamanitra. Ary tsy afaka miditra ao amin'io efitrano io zany da tsy manao an'io akanjo atao hoe efoda io na dia mpisorona be azy. Zany hoe io akanjo io no tena jeren'Andriamanitra. Tanteraka ve ireo komandy rehetrarehetra ireo? Tanteraka ve ny randram-bolamena, vava-volamena, loko manga, volomparasy mena, rongony fotsy, hatramin'ny sisa sy ny sisa. Rehefa miditra ao amin'izay ny mpisorona be dia izao ny zavatra mitranga. Tonga aloha dia akasitrahan'Andriamanitra izy. Akasitrahan'Andriamanitra ny fidirana eo. Miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Fa ny zavatra ngezabe kory avako malalako dia izao. Ny foda masina ilay akanjo dia ilain'Andriamanitra hita rehefa miditra ao amin'ny efitra masina indrindra ny olona. Fa kosa rehefa tonga kosa ny fotoana rehefa tonga ao amin'io efitra masina indrindra masina avy dia resaka amin'Andriamanitra na hieno an'Andriamanitra na hiteny amin'Andriamanitra. Mitondra ny etaetany vahoaka, mitondra ny fitarainany vahoaka ary mivoaka avao dia mitondra ny afatr'Andriamanitra indray mpisorona be. Ny foda masina ilay akanjo misy an'ilay fekibo, misy an'ireo vatosoa rehetrarehetra ireo dia ilaina ho fidirana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao kosa nefa misy an'ireto zavatra reto tsy maintsy ilaina raha hiditra ao. Ary na i Mosesy ary rehefa alohan'ny hafatesany, ataontsika mankena amin'ny Levitikosy 9:9 5. Rehefa nitokanana i Arona, mbola tsy tafafatesany Mosesy ty vadiso fa mbola tany amin'ny fanokanana ny Arona dia mbola tsy adin'ny Mosesy koa ny amin'ny Levitikosy 9:5. Ary sarotratra dia nataony taminy ka nataony hoe nataony tao ny Orima sy Tomima. Zany hoe ilay fahazavana sy fahatanterahana. Ary raha maritsika ny amin'ny Deutéronomia 7:30 rehefa ho faty Mosesy amindra ny mission, amindra ny andraikitra amin'ny Josoa dia nitsodrano ny Israely aloha Mosesy. Ny Deutéronomia 7:30 dia nitsodrano nataony Mosesy ho an'ireo zanaky Jakoba 12 lahy. Alleloia. Nahazo tsodrano tsirairay avy izy ireo. Fa rehefa jeretseny ny 5 ary ny amin'ny Levy. Alleloia. I Levy zanaky Jakoba ihany koa. Ary Levy taranaky Levy no nosoran'Andriamanitra ho mpisorona mpideran'Andriamanitra fotsiny. Dia ny Levita zany. Ary ny amin'ny Levy dia izao samy nahazo ny anjara ny tsodrano ireo fa ny ao amin'ny Levy dia nametrahana andraikitra ngezabe dia nitondra fiderana eo anatrehan'Andriamanitra. Nitondra fiderana eo anatrehan'Andriamanitra. Melo lalana ny fiaran'ny fanekena ny Levita. Manokatra lalana, manokatra varavarana, melo lalana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ozy izy Mosesy hoe ary ny amin'ny Levy dia hoy izy ny tomimanao sy ny orimanao dia amin'ny olonao masina. Zany hoe tsy ala aminao ny tomimanao sy ny orimanao.
ny dikan'ny tomima misy teny hafa milaza hoe dikan'ny tomima de hoe tsy manatsingy ary ny dikan'ny orima de manakeloka. Inona zany ny dikan'izany? Manakeloka nefa tsy manatsingy sa tsy manatsiny nefa manakeloka. Ny plasin'ny orima sy tomima io a de eto amin'ny sorokiny sorona be zany misy tady mampifandray andreo takela bato vatosoa anankiroa ndray orima ndray tomima ary voasoratra eo amin'ny vatosoa tena anisan'ny tsara karazana io voasoratra amin'ny ranombolamena eo ny anarany zanaky Jakoba rehetrarehetra ny fokon'ny Israely rehetrarehetra. Zay avy natao orima sy tomima. Ary zao ny tantaran'izay tany amin'ny andron'ny testamenta taloha rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny mpisorona be dia voalohany indrindra miseho anatrehan'Andriamanitra izy aloha. Fa rehefa tonga ny fotoana misy an'ilay hoe fanadinana. Ino amin'ilay fanadinana? Ny mpisorona be dia mahazo manadina an'Andriamanitra. Manadina an'Andriamanitra ohatrany tsika manadina lesona hoe inona lohampiana roa ary fery ohatra. Fery rasin'ny karehan'ny zao ohatra zany. Afaka manontany zavatra miafina an'Andriamanitra ny mpisorona raha mitondra ny orima sy ny tomima miditra eo amin'ny fanadinan'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra any mandalo ady miatrika olana mafy, misy olana saribahana, misy lalana tsy hita izay andehanana, dia miditra amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona be dia mitondra ny orima sy ny tomima iny antsorony dia manadina an'Andriamanitra. Ka eo amin'ny orima sy tomima io misy lettre be dia be. Dia rehefa manontany an'Andriamanitra moa zany ny mpisorona be, ao an'Andriamanitra zao dia mijery ny orima sy ny tomima izy. Dia eo amin'ireo misy lettre amin'ireo lettre be dia be ireo lasa mamirapiratra be. Eo zany Jehovahandriamanitra no mamaly. Efa misy kody io ohatra hoe raha elina no le elina ngeza be ohatra hoa zany fa ny lettre ny Hébreu moa dia tsika zaho tsy mahay, tsika tsy mahay. Fa raha ohatra hoe amin'ny tsika zany zao dia mety misy efa kody ao. Ohatra rehefa ny ano mipotra dia zao ny hevitra izay. Ny teny sinoa zao azo zakana ohatra amin'izany. Ny teny sinoa ohatra sarisary zay fa tonga dia miteny zavatra bebe ohatra sary anankiray iny. Tady zany raha nirambava Angelina. Dia ny mpisorona be zany rehefa miditra eo amin'ny efitra masina indrindra, voalohany indrindra mitondra ny efody izy dia afaka manatrika an'Andriamanitra. Fa raha tsy mitondra ny orima sy ny tomima izy, tsy afaka manadina an'Andriamanitra, tsy afaka manontany hevitra Andriamanitra. Ny orima sy ny tomima, ny fahazavana sy ny fatanterahana ny avaka malala dia vato eo atratra ny mpisorona ahafahany rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra manana révélation, manana discernement, afaka anambarana ny fahamarinana izy. Tsy ho tonga ireo révélation, tsy milatsaka ireo faminaniana raha adinony mitondra ny orima sy ny tomima. Za miteny antsika ravana malala fa tena ilaina. Teniko hoe tsy voasoratra matetika izy io fa zavatra tena ny ilaina zava-dehibe teo amin'ny fiainan'ny fiangonana, teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Tany amin'ny boky Ezra rehefa avy babo ny zanak'Israely. Rehefa avy babo ny zanak'Israely dia miverina avy tany amin'ny fahababony izy. Dia zao zavatra mitranga andaoka efa tiako aminao hoe Ezra, boky Ezra toko faharoa andininy faha 120. Boky Ezra toko faharoa andininy faha 120. Ary ny avy tany amin'ny taranaky ny mpisorona dia zao ny taranaky Habaya, taranaky Akoza, taranaky Barzilay. Napakavady avy any amin'ny zanakavavy Barzilay Gileadita. Andiny Gileadita io ka dia nitononona araka ny anarany. Ireo no tady ny soratra filazana ny razana fa tsy hita zany. Dia natao tsy madio izy ka nisorona tamin'ny fisoronan. Ary gouvernoura nilaza taminy fa tsy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra izy mandra-pitsanga an'izay mpisorona anankiray
mitondra ny orima sy tolima. Zao zany zavatra antranga avy-babo ny zanak'Israely dia very ny orima sy ny tolima. Very tany amin'ny fahababoana ilay fitaovana ahafahana manadina an'Andriamanitra, ahafahana miresaka amin'Andriamanitra. Tsy ampy ny efoda, ny efoda ahafahanao tonga eo fotsiny. Fa raha te hanadina an'Andriamanitra ianao, tianao hilatsaka ny révélation, tianao hisy fahamarinana hivoaka eo, tianao hisy fahafantarana, fahatsapana, fahatakarana, dia tsy maintsy mitondra ny orima sy ny tomima miseho anaty an'Andriamanitra ny mpisorona. Tsy navelan'ny gouvernoura niditra ary tamin'izany fotoana izany dia zao hoy tena Andriamanitra hoe ary avy amin'ny taranaka mpisorona dia zao ireo mitady ny soratra filazana ny raza zany le tetiarana, le boky nisy ny tetiarana very. Rehefa very tsy fantatra zay fiavianao dia miverina ohatry ny olona tsy madio, miverina ohatry ny olona tsinitsiny ianao na taranaka mpisorona azy. Fa ny atonganao tsy ho very fa ho vreo isan'ny taranaka mpisorona na dia avy tany amin'ny fahababoana ianao, tsy maninona izany. Fomba ny olona tao amin'ny baiboly ny babo. Fa mifanontaniana, mbola eny aminao ve ny orima sy ny tomima? Raha eny aminao ny orima sy ny tomima, na dia miverina avy amin'ny fahababoana ianao, tsy olana aminao na dia hiditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Antanina dia ny fotoana sy ny fomba ahafahanao mivoaka indray ary, ahafahanao miarina tao aorian'ny fahababoana. Ary tsy nety ny gouvernoura. Hoy izy ny gouvernoura hoe tsy mahazo misy mihinana sy misotro, tsy misy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra. Nizanizy na levita izy na olo-masina izy, fa ny afantarana olo-masina izy, ny afantarana fa levita izy, ny afantarana fa mendrika izy, dia tsotra ihany ny fananana eny amin'ny sorony roa ny vato fisaka misy ny orima sy ny tomima. Zao raha avako malalaka. Raha ny efoda mety betsaka ny olona manana, fa tadidio tsy ampy ary tsy ahafahana mihinana ny zavatra masina indrindra ny fanaovanao ny efoda ka ahafahanao miditra amin'ny hevitra masina indrindra. Fa mila manana an'ilay fahazavana sy fataterahana ianao raha tianao ny anana anjara amin'Andriamanitra. Tianao ve ny anana anjara amin'Andriamanitra? Tsy tokony ho ampy havana hoe miditra fotsiny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Fa albetsika hoe tena miarabanao tonga soa amin'izao andro sabata izao, tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hoy izy le rana vavy zay hoe tena tsy naposina mihitsy ke pastera, tena sabatista nge zany olona zany. Ravana ny foda mety afaka hisaloran'ny olona rehetrarehetra. Fa ny zavatra tsy ampy ary nefa zavatra tena ilaina amin'izao andro faran'izao dia ny fananantsika eo amin'ny sorokotsika ireo vato fisaka roa, dia ny orima sy ny tomima izay ahafahantsika manadina an'Andriamanitra. Ahoana moa ry havana ny eonantsika amin'Andriamanitra raha tsy mahazo milobava kosa tsika mba manontany ny ho avintsika, mba manontany izay tokony atao, mba manadina an'Andriamanitra ny amin'ny tokony atao, mba manadina an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ho avy, mba manadina an'Andriamanitra ny amin'izay lalana tokony ho aleha. Tsy ampy ny fiainoantsika hirahira fiderana fotsiny, fa mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Mila mahafantatra ny zava-miafina isika. Mila iresahan'Andriamanitra isika. Mila omen'Andriamanitra révélation tsika ry havana mpanompon'Andriamanitra ao. Ary ny problème raha vao io orima sy tomima io tsy eo amin'ny mpisorona dia tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra io, tsy fantana ny zavatra ataony azy. Misy fotoana ry havako malala zany mba mandinika, misy fotoana misy hetsika ara-panahy zany ohatry ny atao satato mialatsiny toko. Naray misy fotoana ohatry ny mandinika zany hoe
misy fotoana vely. Lerayntsika mety misy fotoantsika manao etsika ara-panahy izay tena ohatry hoe fandaninandro fotsiny. Misy fihetsiketsehana ohatry ny ataotsika amin'ny fanomponana valy hita mihitsy hoe inona ary zao no badika an'izao zavatra atao zao. Tsy fananana orima sy tomima daholo ry havana ny anton'izany. Lasa zary lasa miteniteny foana, mivoana mihitsy ny amin'izao fotoana izao. Satria maninona? Satria tsy manana ny orima sy ny tomima ry havana. Tsy manana fahafantarana, tsy manana fatakarana, tsy ampahafantarin'Andriamanitra. Ingana te révélation sy ny discernement ry havako manara. Filifiry zao ny mpanompon'Andriamanitra mbola mety afaka manadina an'Andriamanitra. Le Andriamanitra ampahafantaro ahy. Andriamanitra ampahalalao ahy inona ny sitraponao, inona ny tokony ataoko, inona ny tokony teneniko amin'reto olona ireto, inona ny tokony amainina ambarako amin'reto olona ireto. Sarotiny Mosesy nitsofony rano ny taranak'Levi, ianao sy ny taranakao sy ny tomimanao sy ny orimanao asadia. Fantatry Mosesy fa ny fananana an'ireo zavatra ireo ahafahan'ireo mpisorona ireo, ahafahan'ireo mpiteran'Andriamanitra ireo mbola hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ndraindray ry havana, raha Andriamanitra io ry havana tsy miteny, tsy mivolona, tsy mieno, tsy mandre, dia tahaka ny manompo sarivongana tsika. Dia tahaka ny sarivongana entina mandehandeha ihany Andriamanitra. Raha sady tsy teny amintsika ny tsy aneo amintsika ny tsy ampafantatra antsika. Any farany zao, tsy zava-dehibe ny fihetsiketsehana ry havako, fa ny zava-dehibe misy onatra an'Andriamanitra ianao. Eny aminao ve ny orimanao, eny aminao ve ny tomimanao. Aleo fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina raha tsy mitondra an'ireo, izay tsy niravaka an'ireo. Dia ireo vato fisaka roa mampatsiahy antsika ny Mosesy niakana teny teny boly sinaingy ry havana, nidina avy teny. Dia firy ny vato fisaka nety Mosesy? Roa. Tablette ozy izy ny teny frantsay, le vakiny Mosesy. Alleluia. Amen. Androany dia tena amintsika rehetrarehetra andao mitety avitsika io, dia andao ho anina moa izy ty, andao ho ravahantsika indray. Fa mila mihaino ny feon'Andriamanitra sika ry havana. Efa be loatra ry havana ny fitaka amin'izao fotoana izao. Tena be fitaka. Ary efa ety amintsika le antikristy. Ary efa maro izy ireo. Tenin'Andriamanitra dia milaza efa miparitaka eny amin'izao tontolo izao ny fanahin'ny antikristy. Ary ny fanahin'ny antikristy dia misy karazana, misy tonga dia mandahy Kristy, misy dia miseho toho Kristy fa manamavy ny anaran'ny Kristy dia mivadika ho antikristy ihany. Ilay tsy fantatro antsony aiza ny ale, aiza ny marina. Fa ny tena marina andao sika mihitsy iravaka ny orimantsika sy ny tomimantsika. Dia ho adintsika an'Andriamanitra, Andriamanitra izy ve zao zavatra ataoko izao, amin'ny tokony izy ve zao lalana alehako izao. Andriamanitra tena namany ny mpisorona be tamin'izany. Ary ny mpisorona be izay niditra teo anatin'Andriamanitra miaraka amin'ny orimany sy ny tomimany, dia tsy mba diso hevitra izy, tsy mba diso lalana, tsy mba manao erreur. Na dia amin'ny fitonanam-bavaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izao, rehefa an'Andriamanitra izao, tsy diso lalana, tsy mivezivezy foana, fa fantany ny alehany, fantany ny ataony. Satria naninona
atsiarina anatina an'Andriamanitra izy. Dia teny amintsika rehetrarehetra androany manao hoe aiza ny orimanao sy ny tomimanao amin'izao fotoana izao. Any amin'ny apokalipsy any misy tena mahafinaritra be any amin'ny apokalipsy toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo any rehefa niresaka tamin'ny fiangonana nandefa afatra ho an'ny fiangonana Pergamos Jesosy any amin'ny farany any manao hoe izay manatsofina ankizy ianjo lazay ny fanahy amin'ny fiangonana izay maresy dia omeko manamiafina sady omeko vaty fotsy ary eo amin'ny vaty dia misy ny anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Tamin'ny testamenta taloha nosoratra eo amin'ny tomima sy ny orima ny anaran'ny zanak'Andriamanitra. Fa raha tsika maresy dia ny anarantsika isoratra eo koa. Omena vaty fotsy, omena orima avy ao an-danitra isika, omena tomima avy ao an-danitra isika, ny anarantsika misoratra eo. Avy Jesosy. Dao amboatra ny fomba fanompotsika an'Andriamanitra. Tsy ampy antsika intsony ny havana, tsy ampy intsony amin'izao fotoana izao. Misy tolotentsika tamin'ny teny aman'ity hoe mifandanja ve? Fa za miteny antsika rehetrarehetra. Raha izao fanompotsika an'Andriamanitra izao, raha ohatra tsika tsy mihetsiketsika mafy dia tsy mifandanja amin'ny fanaovana nataony devoly amin'izao fiavian'i Jesosy izao. Ny fakapanahy, ny degré sy ny doziny ny fakapanahy mety tsy ho resitsika raha tsy miezaka isika. Tsy ampy antsika intsony ny fota. Tsy ampy antsika intsony ny miravaka vatosoa amin'izao andro farany izao. Tsy azo natao ninina ngeravana ny fanjakana Israely tamin'ny andro ny mpisovona be niravaka an'izany orima sy tomima zany. Fiaran'ny fanekena napetraka atao ny orima sy ny tomima ka mifindrafindra nataiza ny zanak'Israely tsy nisy fanjakana nahaleo azy satria maninona tao amin'ny fiaram-fanekena tao ireo vaty fisaka roa na tsy arovan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy nisy adinon'Andriamanitra ny foko 12 fa voasoratra teo amin'ny orima sy ny tomima. Jesosy amin'izao fotoana izao miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary mbola miravaka ny orima sy ny tomima. Matoko ve zasy ianao fa misoratra ao ny anarantsika. Raha misoratra ny anarantsika tsy mba adinon'Andriamanitra zany tsika avy ao an-danitra ao. Ny orima sy ny tomima rehefa miseho mpitsorona be dia vakian'Andriamanitra eo. Tsisy adino. Misoratra amin'ny ranom-bolamena mihitsy ny anaran'ny zanak'i Jakoba rehetrarehetra 12. Enina amin'ny anankiray dia enina amin'ny anankiray. Enina eo amin'ny orima, enina eo amin'ny tomima. Ary mijery andreo Andriamanitra tsy misy adinony ireo. Ao an-danitra ao Jesosy amin'izao fotoana izao, ilay mpisorona be misorona ao antsika. Jesosy tsy nanadino ny orima sy ny tomima fa mifanontaniana apetraka voany misoratra eo be ny anarako sy ny anaranao. Andao zany no katsahantsika amin'Andriamanitra rehefa. Andao zany no katsahantsika hoe Tompo, soraty eo amin'ny orima sy ny tomimanao Jesosy ny anaranay. Azo adinon'Andriamanitra izay. Andro farany izao mila beomantsika. Andro farany izao andao izay zavatra rehetra fahantsika miditra bebe kokoa amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra dia andao ataontsika. Afaka manaraka. Saotra hifotsika ny fanompotsika an'Andriamanitra. Hiravaka orima sy tomima isika. Ireo zava-masina vajin'Andriamanitra. Andao hitomba amin'ny fanamasina tena. Andao hilanja. Nataovan'andreo anankiroa dia za hoe nitakan'iletsika ilay nitoriana ihany hoe Andriamanitra manome-tsika ny elatry ny voromahery. Hevitry ny elatra anankiroa, elatry ny voromahery zany ngeravana elatra kavisakavarana. Dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao nke zany. Raha misy zany mpanompon'Andriamanitra tsy miravaka an'ireo teny ireo takelaka anankiroa ireo orima sy tomima dia mety ho sarotra amin'ny an'ny anadina an'Andriamanitra. Isika kosa tsy misy ataontsika ambany zavatra eo, tsy misy adinoantsika ianao. Andao hiaina ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Andao anamasitena. Andao hiverina hijeritsika hoe inon'Andriamanitra. Mety zavatra mety efa tsy tanteraka intsony amin'izao andro farany izao amin'ny fanompoko anao. Manaraka amin'ny fandrosoana ve izao fanompoko izao Jesosy? Manaraka amin'ny fandrosoana ozy ny olona hoe efa tsy manaraka ny ino moa? Tsy manaraka ny ino filaza hoe tsy manaraka ny ohatry hoe tsy manaraka damoady.
tsy maharaka amin'ny toetrandro tsonga izany fanompona ran'Andriamanitra zany. Anareo mbola mandro alika sy mikohaka rehefa mivavaka. Fa anareo mbola mitomany rehefa mbola tafatomany rehefa mivavaka. Ohatrany tsy dia mihaja nge zany. Za miteny anao ndao averina amin'ny loany. Ratsangana nefa raha. Ndao averina amin'ny loany. Tsy ampy tsony tao amin'ny Ezra anadion'ny Orimana sy ny Tomimana ny olona. Na ampisolona be ary tsy nahazo mihinana ny zava-masina tsony satria zao. Miteny ny gouvernoura. Iza ny gouvernoura atsika zao? Jehovah-Andriamanitra nge ny gouvernoura atsika ao an-danitra ao afaka malalaka. Ndao mpampisolona be ary tsika fa tsy nahazo mihinana zava-masina. Ary tsisy mampisolona be atsika. Endrika ivenana zany tsy endrika fotsiny sy titra zany tsy zany no ilainy idirantsika ny an-danitra. Fa misy zavatra hitan'Andriamanitra ve ny amikiseny aminao? Hiteny amin'asy ianao ve ny Orima sy ny Tomima? Misoratra eny amin'ny Orima sy ny Tomima ny Jesosy ve ny anarako sy ny anaranao? An'Andriamanitra ny voninahitra. Angatahantsika sana anaty ity fotoam-bavaka ity hoe Andriamanitra avereno ity amin'ny soroko ny Orima sy ny Tomimako fa hiditra ao amin'ny efitra masina indrindranao Andriamanitra ary anatina anao. Inona Andriamanitra ny tokony ataoko? Aiza Andriamanitra ny tokony alehako? Tsy misy mpampianatra tsony aho. Tsy misy mpampianatra tsony aho. Halleluja. Fa androandry aliavana malala. Tsy mila mpampianatra tsony ianao. Fa afaka manadina an'Andriamanitra ianao. Hoe Andriamanitra, inona ny tokony ataoko? Aiza ny alakalehako? Amin'izao asa ampoko anao zao. Ravana malala. Jereo eny aminao ve ny Orimanao sy ny Tomimanao? Mila manadina an'Andriamanitra isika. Inona ny tokony ataoko Andriamanitra? Inona ny zavatra mbola tsy mety ataoko Andriamanitra? Araka ny sitrapona ve zao ataoko zao Jehova? Sitrako ve zao lalana lehako zao Jehova? Mety aminao ve Jehova zao fanapa-kevitra resiko zao? Mbola kasitrahanao ve Andriamanitra zao fitondran-tenako zao? Zany ny atao hoe manadina an'Andriamanitra. Tsy afaky ny anadina an'Andriamanitra tsika raha tsy manana ny Orima tsika sy ny Tomima tsika. Dia ny fahazavana sy ny fataterana. Oka ianao manana ny fahazavan-tsaina. Ary oka ianao tena ho kristianina tanteraka. Amin'izao andro faran'izao rehefa tsy malalaka. Oka ianao hanana ny fahazavanao. Ny fahazavan Kristy anapaka ao anatinao. Dia oka ianao tena ho mpanompon'Andriamanitra tanteraka. Tanteraka ny fanahin'Andriamanitra hatrany anatiny ka hatrany ivelany. Ireo ny Orima sy Tomima fahana manadina an'Andriamanitra. Hivavaka avy hatranintsika amin'izao fotoana izao. Tsy asisika fizarana fahatsapana fa tonga dia irany hoe ataontsika orina ny vavaka izay ataoko. Dia hisy mpikambana atao anaty groupe izay maharesy hivavaka anankiroa hivavaka aorina ny vavaka izay ataoko. Jesosy malalo misaotra anao zany amin'ny fotoanan'io. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny teny anao anay teto indray tamin'ity androany ity. Fa tena ilaina ireo. Adinodino ireo zavatra ireo. Adinodino ny miresaka momba ny Orima sy ny Tomima. Dia ny fahazavana sy ny fataterana ao anatin'izao fanompoana ianao zao. Nenay mety atakalinay zavatra hafa, mety everina efa miogaoga sy mitabataba sy miteny mafy sy manao fiderana be ihany. Fa adinonay ny fahazavana sy ny fataterana ao Andriamanitra. Adinonay ny mitahiry an'izany ety anatinay Andriamanitra. Manomboka androany ty anadina anao zay Jehovah Andriamanitra. Manomboka androany ty amintany anao zay Jehovah Andriamanitra. Ary tianay mba hamaly anay ianao. Tianay mba hisoratra ety amin'ny Orimanay sy ny Tomimanay ny valiteninao. Ahafantaranay ny sitraponao. Ampianaro anao ny sitraponao zay Andriamanitra. Ampianaro anao ny sitraponao zay Andriamanitra. Ovakina eny amin'ny Orima sy ny Tomimanay
eny ihany ny amakina izy sitraka ao Andriamanitra. Da ampianaro anay ny lalanao, ampianaro anay ny sitraponao. Sotra Jehovah Andriamanitra. Leto alizay Jehovah Andriamanitra. Taka nanokananao ny Arona sy ny taranany, taka nanokananao an'ny Levy sy ny taranany Jehovah Andriamanitra. Dia nomenao ny Orima sy ny Tomimana izy ireo. Azavelanao very ny anay Andriamanitra. Fa tamin'ny andro ny Ezra dia very ny Orima sy ny Tomimana ny zanak'Israely. Ary na dia mpisorona aza tsy nahazo ninana ny zava-masina. Zay Andriamanitra mbola tenana ny zava-masina ao an-danitra ao. Zay Jehovah Andriamanitra mbola tenana ny fahasoavanao sy ny fitahinao sy ny zava-masina, ny révélation avy aminao. Mbola maniry zay Jehovah Andriamanitra raha hitory-teny dia révélation milatsaka avy any aminao. Tianay Andriamanitra ny afantatra ny fanahy. Raha izatoetra ny fanahy zay Andriamanitra dia ilainay zany osotry ny discernement zay ny Jehovah Andriamanitra. Ianao anie Jehovah Andriamanitra hitahiry amelika ity atsorokay ny Orima sy ny Tomima Andriamanitra tsy toy. Dia raha aza sotra ho anao voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Jehovah Andriamanitra ho anao zany toro-teny zany dia amenaranao tsisy anendaka ty anaty, tsisy anaisotra ty anatinay Jehovah Andriamanitra, tsisy anaisotra ty aminay, fa ho voatahiry amin'ny ho avy zato eny am-pony tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra. Alleluia. Amen. Hiditra amin'ny efitra masina indrindra tsika amin'ny tihiry ty, ataontsika tihiry ty hanajantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Hanajantsika an'Andriamanitra ny misy tsika voninahitra. Alleluia.
ampandrosotsika ranavavy Berta ivavaka dia aorina zay ivavaka ranavavy Erika. Haleluya. Tuhan Yesus berada di Tuhan Yesus sepenuhnya doa ibadah kami suka. Tuhan dengan pasaran di Brazil itu, harga mempunyai izin untuk jasa bakanzo. Bisa kamu dengan tentang dalam rumah mereka menjadi yang sebab aku jalan sendiri. Aku menjadi dewan saya. Aku minta kepada Tuhan, aku menjadi dewan. Tuhan dengan pasaran di kenaksan aku nanti kantin menggunakan makanan. Jika itu cuci waktu dan banyak lah. Tapi nanti kalau kita harus menggunakan nama kami berbaik. Apa mana nanti kami akan pergi itu. Karena kami kerja artinya ada setiap mana kita disampai dengan Sampai saya Yesus malam kita sekian Yesus disampaikan yang awal yang benar semua menjadi saya pengakuan semua mereka maintain waktu mereka yang sampai yang kiri semangat kita itu dan dia masuk yang mana ini dan yang boleh karena ini masih yang mustahil yang nawan yang mampu tapi yang tidak kenal tidak karena mungkin apa yang daerah lokal satu daerah rumah itu yang kita bisa dulu haleluya haleluya aku bisa semangatkan umat jangan pernah nanti dia naik aku sembola itu yang akan naik sampai dengan sembola pada saat itu kita konstantan oke minta sih minta sudah bakal minta kemudian itu malah komiwan naik dan itu sempian tu ansia maka cara naik tapi na yang sudah saya kira dengan lapar bagaimana mau seperti mila sampai saat naik sampai apa kira kami mereka Yesus malah apa nupu tu banyak kesalahan datang di tiang naik sosial ni kami tiang naik itu benar eksploitasi itu sesuai usulan itu kena anak teman pada lakukan naik itu mereka tu saya kata mereka nanti amalan saya tidak kita bisa sosial tentang saya ada tentang dia ada tidak semua seperti sama ni nanti yang nak apa naik manusia kapan kita mau apa naik sudah seperti sudah hasil yang naik atau nak itu semua pada pansai nak atau nak naik itu karena pada kirana tapi rasa naik sekolah anti orang tiga dari itu dia orang bukan sampai dan harapan oke itu apa no oke dia sampai pun no ada yang sama dengan anak pasti nak itu apa nih oke anak yang sana sana untuk berkenalan akan dan sana mangga itu anak itu dah disebut insan dan minat besar dari setiap daya aku ada itu yang makna terakhir seperti itu penonton maka kita ketika itu stop menjiwa ya sebenarnya untuk kita haleluya haleluya maka sitraka zamravavitsika tao anatin'izay vavaka matsiro mamy zay nentina taoriana ny toriteny zay efa lasalasa moa fotoanantsika rehefa tsika mbola hiditra anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia andro antsika tsy misy fiderana lavabe fa hanao fiderana ila fiderana anankiroa maranantsika ny fotoana dia tonga dia anaty zoom isika manohy ny fotoana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny famaranantsika fotoana amin'ny fiderana ndao ary iteran'Andriamanitra amin'ny ila anankiroa tsika amin'ny fifaliana be ifaritsika ao amanitsika ny fotoana Jesosy marifitenana amin'ny lavavy zay mivavaka teo
Amin'ntsika manao misimisy zay amin'ny tontolo satria androany mbola misy fandraisana fanansan'ny tompo a nefa mbola misy namantsika koa avy lavitra anisan'izany raha latozy mbola ny Saint-Malo nefa mbola ody any Allemagne na androany rapitso dia miainga izy rehefa aveo nefa mbola le fanansan'ny tompo a isika rehefa aveo dia zay mahatonga ny fiderantsika ty sy ny retotsika farany dia tapitra anao fandarantsika any anaty zomontsika mbola manao misimisy androany mamy fotoanareo zay amin'ny alatsinainy maraina amin'ny sivy vavaka maraina irahana amin'ny mampionina amin'ny sivy sasany alina vavaka fiverina irahana amin'ny tenako sy ny ekipa manaraka indray samita iny tompo azadiny mionina akiradio mienina akiradio akiradio point radio 12345.com akiradio point radio 12345.com ndawany anatsika veloma tira fiderana farany alleluia
antsika rehetra ianahana amin'ny ravoravo fa vitanao nen'andriamanitra vitatsika nen'andriamanitra androany aloha andriamanitra iasa mahery amin'ny fiainatsika mandrisan'io sahita iny tompo daholo mahereza daholo misaotra reo naharitra nenatra amin'ny farany halleloia amen.